manana ny ambarany ihany koa moa ny praiministra lefitra misahana ny fanajariana ny tany sy ny fampandrosoana andeha hoarantsika avy hatrany ny fanadihadiana hoentin'ny volalava sy Stefana Zafamandimy mahakasika an'izay. Hafaliana sy haravona satria tafita ihany zany ny tolona voaka amin'ny krizy Madagasikara na soloha vaovao i Madagasikara. Zava-dehibe zay ary soran'Andriamanitra dia arotiny tokoa arabaina le mpitondra vaovao Andriamatoa hery ajonary hampianina zay handray ny andraikiny amin'ny asabotsy avy zao. Ny afatra moa dia tsotra amin'ny fotoana ohatr'izao mantsy zahay mpanao politika dia samy mahana ny kajikajy isan-karazany daholo. Nefa ny angaviana fotsy dia aoka re mba samy hafantatra inona no nataony iza satria manahirana ihany raha olo-kafa no niasa mafy ny tolona hampandaniana ny kandida hery dia misisika ndray koa ny hafa zao dia anilika lefa ny tolona teo aloha ka handray amin'ny akapobeny amin'ny ambogadiny ny fiarahana président hery. Zahako tsy miteny hoe tsy ilaina ny erahana amin'olona maro fa kosa tsisy zavatra tsara mihoatra ny ifampiresaka miara-midinika fa raha ny mpitolona kosa no ezahana ho ailika dia veriko fa tsy rariny zany satria ny vahoaka malagasy matoa ny fidy any Andriamatoa hery rajonary mampianina dia misy zavatra andrasany aminy. Matoa ny sasany tsy nifidy azy dia misy calcul hafa nataony any ka rehefa lany moa le ola dia lasa tsara tarehibe dia samy tonga ao daholo tokony ho avahana tsara ny tsy parifary amin'ny tena vary.